Aleloia! Miarabantsika indray ry havana ary faly mihaona aminao amin'izao alalan'ny vidéo izao amin'ny fampaherezana foy fampizarana zany izay anirahan'ny Tompo ny tenanay hizara sy hanambara amintsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia misaotra ny Tompo tsika ny amin'izao fotoana izao ary ingane ny Tompo samy hamangy antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hivavaka tsika hametrahantsika ny fotoana alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, misaotra anao izay ny amin'ny fiasanao noho ny fitiavanao ny famindraponao aminay velonaina, salama sy matanjaka ary indrindra mbola afaka mihaona aminao indrindra satria ianao no tiana hihaonana ety an-tany araka ny teninao ka hatrany an-danitra. Te hihaona aminao koa izahay any an-danitra. Izany Tompo no tadiavinay ka dia misaotra anao izay satria ianao no miasa. Misaotra amin'ny zavatra ataonao rehetra ary indrindra mangataka anao sady ny famindrapo mandrakariva, mamindrafo aminay foana, mamindrafo aminay araka ny teninao, aza manahana amin'ny inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo mangataka amin'ny zavatra rehetra. Ka dia mivavaka aminao izay ary indrindra mifono eo anatrehanao amin'ny tsy famendrehana, amin'ny fahalemena rehetra, amin'ny tsy fantanterahana Tompo. Mifono aminao manokana ako raha nisy maro na amin'ny fiteny, amin'ny fijery, ny natao, ny zavatra ninona, ny nalehy ny tongotra, ny raisy ny tanana tsy araka ny sitraponao dia angatahako sady ny ranao Jesosy hanadio tanteraka ary hanavao ianao ka dia aoka ny sitraponao ny tanteraka, aoka ny voninahitranao ny seho amin'ny fiainanay, aoka ianao hanadio sy hanavao anay mandrakariva ary indrindra raha hifampizary izay aoka tsy hisy ao ambara fa tsy ny sitraponao ary tsy hisy hoeninay fa tsy ny feonao irery ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany mivavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia araka izany dia hifampizara tenin'Andriamanitra fohy izany tsika. Mety tsy ho lava fa ny vaky teny no ilaitsika. Mila averimberina matetika moa izany izay no ambaran'ny Tompo eto averimberina matetika na dia efa fantatsika ihany ary ny tenin'Andriamanitra fa averina dia mipetraka tsara amin'ny fiainantsika. Mety misy mbola mila izany koa raha mbola tsy nandray izany ianao ka dia raiso ny tenin'ny Tompo. Homanintsika izany ny Romanina 10, izay izany aloha vaky teny voalohany vakiantsika, ny Romanina 10 vakiana amin'ny andininy voalohany dia hajanontsika amin'ny andininy 17. Vakiantsika manontolo avy eo misy tenin'Andriamanitra fohy izany hazavaina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, ny faniriako, ny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho azy ireny dia ny mba ahavonjy azy, satria vavolombelona ireny aho fa manana hafanampo ny amin'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Eny tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady ampiorona fahamarinana ho an'ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny faran'ny lalàna nefa dia Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa i Mosesy dia nanoratra nilaza fa ny olona izay manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia ho velona amin'izany. Ao amin'ny Levitikosy 5:25 azafady. Ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa dia milaza hoe, aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra any an-danitra, izany hoe ny ampidina an'i Kristy avy any izany, na iza no hidina any amin'ny lalina, izany hoe ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, eo am-bavanao sy eo am-ponao, dia ny teny ny amin'ny finoana izay torianay izany. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no hinoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no hanekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy hitsanga menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany ny tompon'izy rehetra,
sady manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy, satria izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Amen. Teny araka ny teny teo zany azafady teny miverimberina matetika io ary efa fantatry ny rehetra fa ny tiana hamarinina eto zany dia hoe fahamarinana. Raha ny eny tsara ny vaky tenitsika zany dia milaza fahamarinana. Betsaka na miverimberina teo fa n'inona no atao hoe fahamarinana dia ny fahamarinana izy tsy amin'ny lalàna, tsy amin'ny lalàna, amin'ny fahafantarana ny lalàna fa ny fahafantarana any Mesia. Mesia moa zany le Kristy, le Mesia le ho avy, le Jesosy ho avy zany araka ny teny teo tsy hitady azy any an-danitra any tsika na any ambanin'ny tany fa ao am-bavanao ny teny ary ao am-ponao. Zany hoe zay zany ary nahatonga anazy miteny an'izay zany zay le mafisina tsara hoe ao am-bavantsika sy ao am-pontsika izy ny finoantsika zany dia tena hoe anaikena, mila manaiky, zay mahatonga anazy hoe soratana, zay le averimberina matetika vakiako ilay izy manomboka amin'ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Zany hoe mila miteny ary mila mino anatin'ny fo. Araka ilay teny teo zany tsy azavaina lava ilay izy fa raha azavaina lava be zany le finoana ao anatin'ny fo azavaina kely fotsiny zay le miteny hoe amen io. Rehefa miteny amen dia tena ohatran'ny hoe makasitraka, makatoa, mino ao anatin'ny fo mihitsy zany ny teny izay lazaina. Ary rehefa miteny amen tsika dia mino fa ny Tompo mihaino antsika mamaly vavaka araka ny teny rehefa mivavaka nareo dia manao amen zany mino fa mihaino vavaka ny Tompo. Zay le mino ao anatin'ny fontsika. Dia miteny amin'ny vava ina manambara tanteraka zany hoe tena hoe Jesosy Kristy anie ilay Mesia, ilay Yesoa izay Masia izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Zay tena zava-dehibe mihitsy zay ary fampianarana fohy atao hoe ao anaty fonosana kely rehefa misy azo ampitaina amintsika zany raha misy olona milaza fa manaiky an'i Jesosy hoe hanara-dian'ny Tompo na roahana devoly na heverina hoe tena efa mino ve izy efa afaka dia sainao miteny mihitsy izy manaiky ve ianao fa Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjinao amin'ny vavany amin'ny teny mafy ary Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty. Fa raha mbola misalasala izy na mandaha dia mbola misy ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly izay mbola misakana azy tsy hanapirofo zany hanambara fa efa nandray an'i Jesosy izy. Zay mahatonga anazy hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Zay no tena hoe famonjena. Ny famonjena moa zany dia inona moa zany ny ataontsika famonjena ampianarina amintsika matetika dia ny ho tafakatra, ho tafiditra ao an-danitra fa tsy ho tavela etỳ an-tany etỳ rehefa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy haka ny azy haka izay mino tsy amin'ny tena hoe asa. Misy manko zany izay mahatonga an'ilay hoe lalàna teo hoe vakiana zany izy teo vakiako kely azafady fa i Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy 5:5 fa i Mosesy dia nanoratra nilaza fa ny olona izay manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa dia milaza hoe aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra any an-danitra izany hoe iza no hampidina an'i Kristy avy any izany. Io zany ilay araka ny lalàna zany raha ny tena marina ny lalàna dia ny lalàna izay nisoratan'i Mosesy dia eo amin'ny Torah, amin'ny Jiosy moa zany, ny Jiosy no tenenina eto. Satria ny Jiosy tsy nino an'i Jesosy fa nanaiky mihitsy nieritreritra mihitsy hoe ny lalàna izay nampianarin'i Mosesy azy no nitehirizina fa araka ny teniny hoe Kristy no farany 5:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hampiorina fahamarinana ho an'ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny farany lalàna nefa dia Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ny farany lalàna Jesosy zany ilay Mesia, ilay Kristy, Yesoa, zay no tena hoe
fahamarinana. Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana hozy Jesosy ary ny lalàna zay nosoratan'i Mosesy amin'ilay Torah zany ny boky 5 voalohany amin'ny Baiboly dia tsy hamarinana, tsy ho fahamarinana, hanamarinana antsika zany hiditra amin'ny tompo, hiditra amin'ilay famonjena fa zay rehetra mino an' Jesosy Kristy araka ny teny teo manaiky amin'ny vava sy mino amin'ny fo tanteraka. Vakiana kely eo amin'ny 6:telopolo eo 6:70 azafady afantarantsika kely izy moa zany ny tena le finoana lalàna zay niantsoana ny zanak'Israely. Zanak'Israely tena tahiry ny lalàna mihitsy satria zany no niantsoana azy tao amin'ny Abrahama zany sy tao amin'ny Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy hoe 7 amin'ny Romanina 7 indray ty amin'ny anaran'i Jesosy inona ary no lazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady ny lalàna ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana ary? Satria tsy tamin'ny finoana no nitadiavany izany fahamarinana izany, fa toy ny tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy, araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka aozino. Izay mino azy dia tsy hitsanga menatra. Ao amin'ny Isaia 9:4 sy ny 9:20 zany no soratana tamin'izany ary zany no nitehirizin'ny ny Israely zany ny jiosy fa voasoratra eto zany fa tsy ilay lalàna ny tena izy fa Jesosy no farany. Amin'ny anaran'i Jesosy averika any 4:20 ny farany lalàna nefa dia Kristy zany hoe ilay Mesia Jesosy zany no ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Zay mila mino tsika ny Jesosy dia ilay Jesosy inoana amin'ny vava ary ambara amin'ny vava zany ary mino amin'ny fo manontolo fa Andriamanitra dia nanangana azy tamin'ny maty. Zay zany zay ny tsy inoan'ny jiosy zay hoe Jesosy Kristy ne ka natsangana tamin'ny maty fa tsika zay sady tsy jiosy tsika fa tsika zany atao hoe grika na jentilisa fa raha mino amin'ny fontsika manaiky amin'ny vavantsika dia ahazo koa ilay famonjena. 10 averiko tsara amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina tsy hitsanga menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy afa-tsy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany ny tompon'izy rehetra, sady manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy. Rehefa miantso amin'ny tompontsika zany amin'ny vavantsika, mino amin'ny fontsika dia manan-karena izy omena antsika. Ny harena omeny moa zany dia ilay finoana ary indrindra ny hampakatra antsika eo anaminy any an-danitra 7 satria izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ny famonjena dia tsisy afa-tsy ny hoe fiakarana hatafiditra antsika any an-danitra. Zay foana zany ny tanjona. Mila mino tsika fa misy ny lanitra izay omanin'ny tompo antsika ary misy koa ny hafibe na ny elo izay omanina ho an'izay tsy mino sy amin'izay tsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Vakintsika ny amin'ny Tesalonianina 2:4 vakintsika ny Tesalonianina 2:4 manomboka amin'ny 5:17 ajanontsika ny amin'ny 5:20 ahafantarantsika hanamarinantsika izay zany alohan'ny hamaranantsika amin'ny fotoana hoe ny tanjona anie ka ny ekarantsika hidirantsika any an-danitra ny amin'ny fanaranantsika amin'ny fahamarinana andehanantsika araka ny fahamasinan'Andriamanitra dia ny tanjona hiaona amin'ny tompo rehefa ho avy izy indrindra na amin'ny fahavelomantsika na amin'ny fahafatesantsika. Tesalonianina 2:4 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy ahalailovana tahaka ny sasany
izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no akarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo. Amen. Ity teny ity zany matetika teny vakiana rehefa misy ny olona maty, fa ho antsika velona mihitsy izy io. Ny olona maty no ohatran'ny hoe hampaherezana fampionoana ny olona rehefa misy fahafatesana, fa dikan'ny fampionoana tian'ny Paoly tenenina eto tamin'izy nanoratra ho an'ny Tesaloniana zany, dia ho antsika velona dia mila mino tsika. 7:10 vakiana tsara amin'anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no akarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Izay ilay ho avy Jesosy haka antsika dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva, ny dikan'izany ho any aminy, any amin'ny fanjakan'ny lanitra mandrakariva. Izay foana ny tanjona. Izay zany ny ambara raha fiara-mivavaka, raha mpanompon'Andriamanitra tsy mitory amintsika ny amin'ny hoe ho tafakatra ve tsika sa ho tavela ety, dia mila mieritreritra foana tsika. Fa izay ny tanjon'ny Tompo ary nampianariny ny tenin'Andriamanitra. Eto Paoly dia tena manitikitika mihitsy hoe tsy ilay lalàna, tsy ilay fahalalàna no ahafahantsika miakatra hiaona amin'ny Tompo, fa ny fanekentsika amin'ny vavantsika fa Jesosy ny Tompo, ary izy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty mihitsy. Izany hoe misy fitsanganana amin'ny maty zany. Betsaka ny tsy mino koa ny amin'ny hoe fitsanganana amin'ny maty, fa misy ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny Tompo dia efa tafakatra, efa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, ary efa miandry antsika any amin'ny toerana mandrakariva hozy izy mandrakizay, ary hitsena antsika izy ho an'izay rehetra mino mandeha amin'ny fahamarinana, manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra fa natsangana tamin'ny maty Jesosy, izy ilay Tompo sy mpamonjy, ary mandeha araky ny fahamasinana koa, miala amin'ny fahazaran-dratsy, ary miala amin'ny fomba ratsy amin'ny tsy finoana, ary mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra hoe inona marina moa nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe Jesosy Kristy Yeshua Amasia, ilay Mesia. Ka dia mampahery antsika mandrakariva minoho, tonoany amin'ny vavanao, ary minoho amin'ny fonao, manaova amen, minoho amin'ny fonao zany ny dikan'izany, fa Jesosy dia hamonjy antsika rehefa tena mandeha araky ny fahamarinany sy ny fahamasinantsika, ary mino fa Jesosy Kristy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary rehefa miandry antsika any an-danitra. Ho an'izay mino ihany ozy izy. Verikely mba tsy hampiherikerika antsika any amin'ny Romanina 10 io zany, eny amin'ny farany ary izy namerina an'izay mihitsy Paoly. Romanina 10 amin'ny variteny vakintsika teo, vaty 7:10. Zay mila tadiditsika tsara. 7:10 Romanina 10 amin'anaran'i Jesosy hoe satria izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ho vonjena. Mila miantso ny anaran'ny Tompo tsika, ary any amin'ny Hebreo izy dia miteny hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra, ka mitaky antsika hitady ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, fa samy te hiaona amin'ny Tompo tsika any amin'ny voninahiny any an-danitra any. Dia misaotra ny Tompo tsika amin'ny teny fohy izay zarainy androany. Voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany raha sitrapon'ny Tompo zany, dia mbola heverina eto indray tsika hifampizara sy hifampahery. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Alleluia. Amen.